kanefa izany indrindra no mitondra fifaliana ho anay fa na dia nampahoriana azy ianao na dia niaritra ny fijaliana azy ianao ary miaritra aminay koa zany fampahoriana zany no ny mahakristianina anay dia mifaly izahay satria efa nafindranao ny ala avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ny fiainanay ary zany no antom-pifalinay hatsapanay mandrakariva fa ao aminao rery ihany no iankinanay sy ametrahanay ny fiainanay manontolo ko ankehitriny ary magnataka aminao zay Jesosy eo aidino ny fananao masina mba hitoetra am-ponay anokatra ny fonay aizanay mandray zay tiana olazaina aminay amin'ny alalany zao fampianarana ny teninao izao ary dia azavelanao andalo fotsiny amin'ny sofinay zany fa mba andraisanay fampahirezana andraisanay fampianarana sy fananarana ihany koa atsapanay ny asaribedin'ny lala mpijalinao zay efa nitondranao ka nanoloranao ny ainao teo amin'ny azo fijaliana ka dia ampahirezo amin'ny alalan'ny teninao zahay mba tena iankina sy atoky aminao Andriamanitra velona amin'ny fiainanay manontolo ho dia raina mandrakizay ny voninahitra ao amin'ny anaranao Jesosy no andrinay sy ametrahanay izany mivavaka izany misaotra Tompo amen. Miara misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana raha mbola afaka miaona mpifaliana amin'izao herinandro masina zay hanarahantsika ny lalam-pijalian'ny Tompo amin'ny fanatrehantsika ny fankalazana ny Paska amin'ny ity taona 2024 ity. Ny teny fanevantsika moa amin'izao taona 2024 izao dia araka izay hita amin'ny Korintianina voalohany toko 5 tapany faharoa amin'ny andininy fahavalo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy aoka isika hanao andro firavoravona amin'ny fahadiovampo sy ny fahamarinana. Io no teny fanevantsika ary ny lohahevitra dia ny hoe Paska firavoravona ary avy amin'izany indrindra no niaingana nakana n'izao lohahevitra anjarantsika amin'ity anio ity fanombohana izao herinandro masina izao dia ny hoe ny azo fijalian'i Kristy mitondra fifaliana ho any izay ampahoriana. Ny azo fijalian'i Kristy mitondra fifaliana ho any izay ampahoriana. Ny perikopa anjarantsika dia ny Romanina toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Romanina toko 5 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10 rehefa samy miara-mahita dia vakitsika eo mpitsanganana amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ko amin'izany satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika tamin'ny alalany koa no efa nahazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza satria fantantsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra ary ny fahatsara-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Ry ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miazo fijalian'i Kristy mitondra fifaliana ho any izay ampahoriana. Raha mandinika n'izany lohateny izany tsika dia lasa tokoa ny eritreritra hoe ahoana no ahaizana mifaly ao anatin'ny fahoriana. Tsy vitan'olombelona izany ary tsy hain'olombelona natao fa rehefa tojy fahoriantsika dia ny mitanondrika no anjarantsika ny mitomany aza indraindray ary feno alahelo ny foam-panahy ka dia indraindray sarotra ampahirezana. Loha hevitra anjarantsika nefa eto hoe
ny azo fijalian'i Kristy mitondra fifaliana ho an'izay ampahoriana. Mazava tsara ny lohateny fa tsy misy afa-tsy ny azo fijalian'i Kristy. Io no manova ny fiainantsika, ka na dia ao anatin'ny fahoriana aza dia mahatsapa fifaliana. Jerentsika kely ary ny hoe inona ny zava-dehibe izay nataon'i Jesosy raha tonga teto amin'izao tontolo izao izy, ka ahafahantsika mahatsapa ny asarobidiny zany atao hoe lalan'ny hazo fijaliana zany, na ny amin'izay ny aretan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanavotana sy ny fisoloanantsika noho ny fahotantsika, zany indrindra no antony nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao, dia ny anatanteraka ny famonjena ho atsika olombelona, ary teo amin'ny hazo fijaliana indrindra no iariariany zany. Io fiaritan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io dia tsy hafa fa hitondra fiainana sy anome fiainana, zany no votoatiny izay nanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny fanoloran'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana no mahatanteraka izany indrindra. Raha tsorona dia izao, ho fampihavanana antsika no antony izay nanomezan'Andriamanitra, nanoloran'Andriamanitra an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ka anomezan'Andriamanitra ny fiadanana. Zany no antony izay niaretan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary nahatanteraka n'izany asa fampihavanana izany. Asehony Paoly mazava ao amin'ity Romanina 5 izay anjarantsika ity, fa ny vokatry ny fahotana izay nentin'ny Adama dia nahatratra ny olona rehetra, ary izany vokatry ny fahotana izany dia tsy hafa fa ny fahafatesana, satria ny tamban'ny ota dia fahafatesana. Datsika izany amin'ny Romanina 5:12. Kanefa na dia eo aza izany, dia lazain'ny Paoly mazava tsara fa mihoatra lavitra noho izany ny fanjakan'ny fiainana izay nentin'i Jesosy teo amin'izany hazo fijaliana izany. Araka izany, ny vokatry ny fanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana dia mahatonga fanamarinana ho any izao tontolo izao izany. Mahatonga fanamarinana ho an'izao tontolo izao izany. Zany hoe isika raha tokony voaheloka teo amin'ny hazo fijaliana noho ny amin'izay misy lohan'i Jesosy atsika, dia nolazaina ho marina isika. Romanina 5:17. Ny antony nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao araka izany dia tsy hafa fa ny anavao ny fiainantsika olombelona tao anatin'ny famatoran'ny ota, ary ny fanarahan'ny lalan'ny hazo fijaliana no mahatanteraka izany fanavaozana izany. Ny famalian'Andriamanitra ny fahotana rehetra dia nataony tao amin'i Jesosy, tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ka dia voasarona ny fahotana rehetra, ary izany no fanomezam-pahasoavana ambony indrindra izay nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany ve tsy mahafaly atsika tokoa zany? Satria raha ny marina isika izay hiaran'izany fanamelohana izany ka hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra, kanefa Jesosy no nitondra ny fahotantsika, ary lazaina hoe voasarona ny fahotantsika. Ny dikan'izany sy ny hevitra izany dia hoe tsy hitan'Andriamanitra eo amintsika ny fahotantsika, fa ny fahamarinana kosa no hitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny asan'i Jesosy dia manjaka amin'ny fiainantsika ankehitriny, izay manome fanantenana ho an'ny olona rehetra, ary izany dia manova ny fiainantsika manontolo, manova ny fiainantsika manontolo. Io le lazain'ny Paoly apôstôly araka ny Korintianina 2:5-10, manao hoe efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo, efa tonga vaovao ireo. Ka araka izany ny fahatanterahana io asa-pamonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io dia nanavao ny fiainantsika io,
fa ilay tena ny otatsika zay tokony anamelohana atsika noho ny fahotatsika dia efa novonoany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satria miaraka nomboana tamin'i Jesosy teo ilay tena ny otatsika. Maty teo zany tena ny ota zany hoy Paoly, ka rehefa maty teo ilay tena ny ota, rehefa natsangana Kristy dia nandray tena vaovao isika. Zay ilay lazainy Paoly hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy. Tsy asan'olombelona izany fanavaozana lehibe zany, fa tena hoe asan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ary izany no nampiavana antsika amin'Andriamanitra, nampiavana izao tontolo zao amin'Andriamanitra. Romanina 5:1. Ny fanarahan'i Jesosy sy ny sitrapon'Andriamanitra no maneho ny fahamarinany, ary mifototra indrindra amin'izay nanoloran'i Jesosy ny ainy ho faty an-tsitrapo fa tsy atery teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjena izao tontolo izao, ka lazaina hoe tsy ambany ny fahatezeran'Andriamanitra intsony ny olona noho ny fahotana, fa lazaina ho marina izy satria Kristy no efa nisolo atsika teo amin'ny hazo fijaliana. Araka ny Romanina 5:7 dia ambaran'ny Paoly apôstôly mazava tsara fa mifototra indrindra amin'ny fanarahan'i Jesosy ny sitrapon'Andriamanitra no iankinany ny famonjena atsika eo amin'ny fiainantsika manontolo, ka andraisantsika ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Andraisantsika ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Raha milaza ny hoe fanarahana isika dia voafonao ny fanetretena, manambara ny amin'ny tantaram-piainan'i Jesosy manontolo zany nanomboka tamin'ny fahatongavany ho nofo. Da tsika ao Filipianina 4:9-7. Ka ny faratapony zany dia tsy hafa fa ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Io ny faratapony. Zany hoe raha mijery isika ny amin'izay faratapony ny asa-pamonjena no tanterahan'i Jesosy dia tsy hafa fa teo amin'ny hazo fijaliana indrindra zany. Fa teo no nahatanterahany asa fampihavanana antsika amin'Andriamanitra, ka nandravana ny hevitry ny fisarahana rehetra. Ary zany no mahatonga ny Paoly apôstôly milaza manao hoe tsy misy reharehako afa-tsy ny hazo fijalian'i Kristy, fa ny hazo fijaliana dia herin'Andriamanitra ho famonjena ho an'izay rehetra mino, fa fahadalana kosa ho an'izay ho very zany. Raha tsorony zany dia hoe ny hazo fijalian'i Kristy no fohy beny ny fahamarinan'Andriamanitra. Niatran'i Kristy ny fahatezeran'Andriamanitra na dia tsy nanota azy izy. Tatsika amin'ny Romanina 5:1-10. Nefa Andriamanitra kosa izay mpitsara marina no nitsangana sy nijoro ho vavolombelon'i Kristy fa marina izy. Zany hoe ilay Kristy nisolo atsika teo amin'ny hazo fijaliana io marina io, fa nisolo atsika zay tsy marina. Nisolo atsika zay tsy marina. Arak'izany zava-dehibe loatra ny antony izay ifaliatsika eo anatrehany zany atao hoe fanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Misy zavatra roa lehibe no nambaran'ny Paoly apôstôly azy. Voalohany dia hoy Paoly hoe maty anaisotra ny helotsika Jesosy. Romanina 5:7. Ary ny faharoa dia hoe maty nanavitra atsika izy. Nanaisotra ny helotsika izy, zany hoe noesoron'Andriamanitra ny helotsika. Ny dikan'izany dia zao ilay fahamelohana na ilay fanamelohana izay tokony anamelohan'Andriamanitra atsika rehefa vitan'i Jesosy ny fanesorana izany helotsika izany, dia tsy hitany amin'izay mahameloko atsika isika fa hitany amin'izay mahamarina atsika. Io ny tazanan'Andriamanitra atsika, io ny jeren'Andriamanitra atsika. Ary ny mahatanteraka an'izany hoy Paoly dia tsy hafa fa Kristy no nanavitra atsika, zany hoe izy no maty nisolo atsika, ka dia nanafaka atsika tao anatin'izany famatoran'ny ota zany. Ka arak'ireo mazava ho azy fa rehefa tanteraka an'izany fanesorana ny helotsika zany dia io indrindra no ilazana fa eo anatrehan'Andriamanitra dia marina ny olona izay nandray zany famonjena avy amin'ny alalany
Jesosy Kristy. Io fahamarinan'Andriamanitra io zany no raisitsika. Andriamanitra no manamarina atsika, ary asan'Andriamanitra ny fahamarinana no ny fisolohan'i Jesosy atsika teo amin'izany azo fijaliana zany. Io fahamarinan'Andriamanitra io no mitondra fiavaozana lehibe eo amin'ny fiainantsika manontolo, ka mamindra atsika hiala avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, ary mahatanteraka izany dia tsy hafa fa ny fanarahan'i Jesosy ny lalam-pijaliana mba ho fampionona pahatezeran'Andriamanitra zany. Fampionona pahatezeran'Andriamanitra zany. Tatsika amin'ny Romanina 7 andiny 520 sy ny 120. Raha tsorina dia ny asa-panavotana vitan'i Kristy tamin'ny fanoloran'ny tenany teo amin'ny azo fijaliana no manamarina atsika ary mamaritra ny asa-pamonjena manontolo ka mampitoetra atsika ao amin'ny atao hoe fiadanana amin'Andriamanitra. Ity fanamarinana ity dia tsy hafa fa voambolana ara-pitsarana no ilazany Paoly azy. Ny mahavolombolana ara-pitsarana azy dia ny hoe amin'izay ilazan'Andriamanitra anao rehefa tanteraka Jesosy ny fanoloran'ny ainy teo amin'ny azo fijaliana dia hoy Andriamanitra amintsika hoe marina ianao. Ka rehefa lazainao marina dia tsy elohina, tsy hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra fa efa tanteraka ny fanavotana sy ny famonjena, ka dia tafafindra tokoa hiala avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ny fiainantsika tsirairay avy. Lazainy Paoly mazava tsara eto fa efa no hamarinina amin'ny finoana isika ka dia manana fihavanana amin'Andriamanitra. Raha mamaky an'ity Romanina 7 andininy voalohany ity sika dia somary misy fanotsina ihany ataon'ny Baiboly hoe ko amin'izany satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra. Asiany Baiboly fanotsina eo le hoe aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra dia asiany fanotsina hoe koa satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy entanina intsony hanana fihavanana amin'Andriamanitra ny olona fa efa vita ny fanamarinana. Ka rehefa vita ny fanamarinana dia lazaina ho marina isika eo anatrehan'Andriamanitra. Lazaina ho marina isika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary io fahamarinana io dia tsy hafa fa tena hoe asan'Andriamanitra zato isan-jato, fa tsy misy amintsika io. Asan'Andriamanitra zato isan-jato io. Tsy misy ezaka na asa tsara nataontsika zany. Tsy misy ezaka na asa tsara nataontsika zany. Fa tena asan'Andriamanitra feno zany mitondra fanamarinana ho atsika ka dia lazaina ho marina isika eo anatrehany zany fanamarinana ataon'Andriamanitra amintsika zany. Inona tokoa moa no mahazava-dehibe zany fanamarinana ataon'Andriamanitra zany? Rehefa tanteraka zany fanamarinana zany dia lazaina fa tsy elohan'Andriamanitra tokoa isika ary tsy fahavalon'Andriamanitra fa lazain'Andriamanitra ho avany. Ho avany. Ny hoe manana fihavanana amin'Andriamanitra, ny fahatanterahan'ny asa fampihavanana dia tsy hafa fa mitondra fiadanana zany. Rehefa vita ny fampihavanana dia manana fiadanana isika. Ary zay no anisan'ny mahazava-dehibe ny amin'izay nanoloran'i Jesosy ny ainy amin'izay hahatanterahany zany asa fampihavanana atsika amin'Andriamanitra zany. Io no mahazava-dehibe azy satria rehefa tanteraka tokoa zany asa fampihavanana zany dia hoy ny voalazan'ny Paoly apôstôly hoe manana fiadanana isika na vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ary io fiadanana io dia tsy hafa fa mahatonga indrindra hahatsapatsika ny herin'ny fiainana manakizay zay raisitsika sy velomatsika ka mahatonga atsika hanana firaisam-piainana tanteraka amin'Andriamanitra.
fa rehefa tanteraka zany dia zao esorin'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny fahatezerany. Esorin'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny fahatezerany. Zava-dehibe loatra ny fahatsapana n'izany hoe anesoran'Andriamanitra ny fahatezerany eo amin'ny fiainantsika izany. Ka dia izany no mitondra fifaliana. Izany no mitondra fifaliana. Fa rehefa tena hoe tafatoetra eo amin'ny fiainany mino ny fiadanan'i Kristy, dia milaza izany fa manana firaisam-piainana amin'ny Kristy izy, ary manana fiadanana izy, ka na dia mandalo zavatsarotra samihafa eto amin'ity fiainana ity azy, na dia mandalo fampahoriana sy fanenjehana eto amin'ity fiainana ity, dia zao tsy misy mahahala n'izany fiadanan'i Kristy mitoetra eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Zay no mahatonga an' Jesosy milaza mana hoe ny fiadanako no avelako anareo, tsy mba tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo izany fiadanana izany. Izany fiadanana izany. Ary hitsarovo tsara fa Jesosy efa nilaza mazava tsara fa ny olona izay mino azy dia sipetraka eto amin'izao tontolo izao. Ahoana hoy ny Tompo? Hanentsika anareo sy hankala anareo izao tontolo izao, kanefa matokia fa izaho efa naresy izao tontolo izao. Dia i Paoly apôstôly raha milaza ary amin'ny Romanina 9:2 dia hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fanenjehana sa sabatra sa mosary sa inona no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Izany hoe ilay fitiavan'i Kristy izay efa nanolorany ainy teo amin'ny hazo fijaliana ka nahatanteraka ny asa fampihavanana antsika amin'Andriamanitra, hananantsika fiadanana na inona endrika samihafa ataon'ilay ratsy eo amin'ny fiainantsika manontolo, na fandrahoana ny fahafatesana, na fanenjehana, na fampijaliana samihafa, dia zao tsy misy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany rehetrarehetra izany. Hitantsika tsara ny tantaran'i Paoly arak'izay efa nitenin'Andriamanitra ny vakina teo, fa tena niaritra ny fijaliana sy ny fanenjehana mafy izy. Ary nisy fotoana aza zay efa natsipy tery amoron-dranomasina ery hoe efa maty izy, kanefa mbola nitsangana. Ary rehefa nitsangana izy tsy hoe tsy hanatanteraka nyity ntsony hafa efa saika nanimotra anaiko ty, fa maika vao ny roso bebe kokoa izy satria fantany fa ilay hery ny fiainana ao anatiny ao, ilay fiadanan'i Kristy dia manosika azy hatrany sy joro vavolombelon'i Kristy na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ary zay no anisan'ny mahazava-dehibe amin'ny loha hevitra anjarantsika eto hoe ny azo fijalian'i Kristy mitondra fifaliana na dia ao anatin'ny fahoriana azy. Arak'izany tena zava-dehibe ny azahoantsika mahatsapa fa Jesosy Kristy ilay efa nahatanteraka ny asa-pamonjenantsika teo amin'ny hazo fijaliana io no mitondra fanantenana sy mitondra fifaliana ho an'izay rehetra mino zany. Ho an'izay rehetra mino zany. Na dia mafy aza ny niaretan'i Jesosy ny lalam-pijaliana, dia afaka nanatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy isika, ka dia fahasoavana lehibe zany. Fahasoavana lehibe zany. Hoy Paoly araka ny Romanina 5:2. Io fiarahantsika miompo-piainana ao amin'i Jesosy io no mampahery atsika ka mahatonga atsika tsy hitanondrika na inona zavatra miatra na inona zavatra miseho. Mafy zay nieretan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Mafy ny aretan'i Jesosy ny amin'ny lorany ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsaroantsika tsara fa tamin'ny vanim-potoana zay tsy maintsy hanarahan'i Jesosy zany lalam-pijaliana zany, dia hoy izy tamin'Andriamanitra hoe ray eo esory amiko ity kapoaka mangidy ity, kanefa aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny ahy. Ary inona moa ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny ahatonga atsika tsy soverina iray azy? Io no sitrapon'Andriamanitra io, ny mba ahatanteraka ny asa fampihavanana atsika amin'Andriamanitra
ka tsy hiara ny fahataizeran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika intsony fa hahatonga antsika ho avan'Andriamanitra fa tsy fahavalony. Rehefa tanteraka Jesosy zany dia izany no mampifaly atsika, izany no mampifaly atsika, satria tsy hiara ny fahamelohana intsony isika, tsy hiara ny fahamelohana intsony isika. Ary io no mahatonga ny Paoly milaza eto hoe aoka hirehareha isika mifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Romanina 5:7. Araka izany dia azo lazaina hoe ara-dalàna ny fifaliana na ny firehirehana, satria no ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy mampiatra ny fahatezerany amintsika intsony Andriamanitra, fa efa tanteraka ny asa fampihavanana antsika ka tsy lazaina ho fahavalon'Andriamanitra fa avana isika. Zany no mahatanteraka ny fifaliana zany. Ary zao ny tsarovy, tsy misy afaka mampiala an'izany fifaliana ao anatintsika zany na dia ny fampahoriana sy ny fanenjehana misy eto amin'izao fiainan'izao aza. Indraindray misy olona sasany izay kivy rehefa tratry ny fanenjehana amin'ny maha-kristianina azy. Misy olona sasany izay mila hamono fo, ary ny sasany aza dia sahy miteny mihitsy hoe raha ity fiainako maha-kristianina ity ihany no anenjehana avelako ao io. Fa iza no mifaly amin'izany? Ny devoly. Ny devoly no mifaly amin'izany, satria ataony devoly izay hahakivy anao eo anatrehan'izay fiainanao, indrindra ny amin'ny fampahoriana misy eo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa tsapantsika kosa ny hoe Jesosy nametraka eto amin'izao tontolo izao, hankahala sy hanenjika izao tontolo izao, fa Jesosy nanome toko hoe matoky fa izaho efa naresy izao tontolo izao. Io fandresen'i Jesosy io no iorenantsika, io ny faliantsika, io ny reharehantsika. Koa na inona zavatsarotra miatra dia hoy Paoly hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Eny hoy izaho mifalia, mifaly satria tsy hainy Satana atao ny manaisotra ny famonjena izay efa noraisitsika ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy hainy ny fampahoriana atao sy ny fanenjehana atao eto amin'izao fiainana izao no manala ny fiadanan'i Kristy izay efa noraisitsika. Tsy hainy atao no manala izany. Ary izany no tokony reharehantsika mandrakariva. Izany no tokony reharehantsika mandrakariva. Tsarovy fa tsy maintsy mandalo fizahan-toetra isika. Mety misy ny fahoriana misy eto amin'izao fiainan'izao. Paoly apôstôly milaza azy eto hoe fa ny olona voazah-toetra tamin'ny fiaretana ny fahoriana no manantena ny voninahitr'Andriamanitra. Io no manantena ny voninahitr'Andriamanitra. Izany hoe rehefa tena voazah-toetra tamin'izany ianao ka mahafantatra fa tsy misy afa-tsy ao amin'ny Kristy irery ihany, zany no antom-pifalianao, zany no anton'ny fiainanao, na inona zavatra miseho dia mifaly mandrakariva eo anatrehan'izany. Ary io no lazainy Paoly hoe tsy mampahamelatra ny fiaretana ny fahoriana na ny fizahan-toetra tsy mampahamelatra, fa ny zava-dehibe dia zao ny fanantenana izay mifototra indrindra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Io no zava-dehibe io. Manantena isika. Fa amin'izay efa nanarahan'i Jesosy ny lalam-pijaliana io, mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay io. Mitondra antsika ho any amin'ny lalam-piadanana io. Mitondra antsika ho any amin'ilay fahasambarana mandrakizay io. Ka dia mirehareha ao anatin'izany isika. Mirehareha ao anatin'ny fanantenana. Satria zava-dehibe loatra ny asa fampihavanana vitan'i Kristy eo amin'ny fiainantsika. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, raha tsorony zany ny asa fampihavanana dia zavatra efa voatendrin'Andriamanitra ary raisitsika amin'ny finoana izany. Ary io no mahatanteraka tokoa ny asa-pamonjena ho antsika. Azahoantsika antoka tanteraka fa ny fanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana no mahatonga antsika olom-baovao indray ary manana ny fiadanana
ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Andriamanitra no miantoka ny fihavanantsika amin'ny tenany, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nampihavana antsika izy ary nanamarina antsika, ka dia azo lazaina hoe efa voavonjy isika tafafindra ny ala avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Io no ifaliantsika mandrakariva eo. Reharehantsika arak'izany ny azo fijalian'i Kristy, satria fitaovana lehibe fiasan'Andriamanitra na hatanteraka ny famonjena antsika izany, ka dia mifaly isika. Koa na inona zavatra miseho eto amin'izao fiainana izao, na inona fahoriana lalovanao noho ny maha-kristianina anao, na inona fizato etra miatra amin'ny fiainantsika, dia izao ny tsarovy, aza atao ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy zany. Fa lehibe lavitra noho ny zavatra misy eto amin'izao fiainana izao, ny famonjena izay vitan'i Jesosy ho atsika, fa io no miantoka ny amin'ilay maharitra mandrakizay. Ny eto mandalo ihany, miserana ihany, vetivety ihany. Fa ilay maharitra mandrakizay izay efa nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana kosa, dia miantoka ny fiainantsika manontolo, tsy ny amin'ny fiainana eto ihany, fa ny amin'ny fiainana ho avy koa, izay hananantsika fiombonam-piainana tanteraka ao amin'i Kristy. Engane sika rehetra izay manaraka n'izao lalam-pijaliana izao, hahatsapa tokoa ny asaribidina izany famonjena vitan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zany, fa efa tanteraka ny asa fampihavanana antsika amin'Andriamanitra, manana fiadanana isika. Ny fiadanana izay ao anatintsika dia mampitoetra antsika miadana, na dia misy aza ny zavatra maro samihafa manodidina antsika. Teny Tompo anie no ampahery antsika ka tanteraka amin'izay lalana izorantsika eto amin'izao fiainana izao tokoa, amin'ny anarahantsika ny dian'ny Tompo. Dia ho azy rery ihany eny ny voninahitra izay fazy hatramin'ny taloha indrindra, ka mbola ho azy ho mandrakizay. Amen. Mitsangana raiso ny fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fihavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.